baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Finaritra ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Manonona fiadanany Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. Fantaniana tsy hahitam-balony ho an'olona sasany hoe iza moa Jesosy Kristy. Be dehibe ireo valiny azo ary tonga hatrany amin'ny fampianarana hoe Jesosy Kristy izany dia zavaboary. Noforonina hono izy. Afaka manome valiny ho antsika mifanotra amin'izany anefa ny baiboly. Izy tenany mihitsy aza no nanambara fa Andriamanitra feno zato isan-jato i Jesosy Kristy, ary tsy miafina amintsika fa olombelona zato isan-jato ihany koa izy. Ka ny iray amin'ireo no jerentsika amin'ity fiara-mianatra ny soratra masina androany ity. Meloan'izay dia andao isika hivavaka. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mamelany eloko satria mpanota tsy mendrika hiantso ny anaranao akory ny tenako. Mamindrafo amin'ity namako ity, mba hoeo aminay ny fahasoavanao ary ny famindram-ponao tsy hitsoaka. Meteza ianao hanome anay ny fanahy masina fa andinika sy hianatra ny teninao izay. Ho jerenay amin'ny androany ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Fa dia ekeo ny fangatanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Tena zavaboary tokoa ve Jesosy Kristy? Noforonina tokoa ve izy? Fa ho jerentsika amin'ny androany izay voalaza amin'ny baiboly. Misy fanambarana ireto. Milaza fa Andriamanitra feno sy Andriamanitra tanteraka izany Jesosy Kristy izany. Ny Mateo 7:15 dia milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo, ary nizao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Andriamanitra ray mihitsy no nanao fanambarana fa zanany Jesosy Kristy. Zanak'Andriamanitra izany hoe Andriamanitra mitovy aminy ihany. Jesosy mihitsy dia nilaza ao amin'ny Jaona 4:13 manao hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Ary mafisany izany any amin'ny Jaona 4:15 rehefa niresaka tamin'ireo Jiosy izy. Hoy Jesosy tamin'ireo Jiosy: lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Mbola tsy olombelona izany Abrahama, dia efa Andriamanitra aho, efa izaho no izaho. Izay izany no tiany Jesosy ho lazaina amin'io. Le izy voalaza ny Exodosy 3:17-14 izay niresaka tamin'i Mosesy ilay Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay hoe iza ary ny anaranao hoy Mosesy? Fa ho lazaiko amin'ny zanak'Israely izany, dia lazao amin'ny zanak'Israely hoe izaho izay izy hatrizay. Izany no anarako. Lazao amin'ny zareo izany. Dia io izy rehefa tonga nofo Jesosy Kristy dia niraisiny le hoe izy. Andriamanitra ny dikan'izay amin'io tontolo-kevitra io. Tena Andriamanitra zato isan-jato izany Jesosy eto e. Misy ihany koa fanambarana nataon'ny mpaminany. Isaia 5:5. Raha ny tantarany amin'i Jesosy izy dia nilaza toy izao: fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina,
Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay andrian'ny fiadanana. Fanambaran'ny Isaia io. Ny demoni ihany koa dia nanao fanambarana ny amin'ny Andriamanitra ny Jesosy. Matio 5:7-20. Atombontsika eo amin'ny 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho tonga teny ampita teo amin'ny tany Gadarena izy, dia nifanena tamin'ny demoniaka roa lahy, nivoaka avy teny amin'ny fasana, sady masika loatra, ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalana izany. Ary indro niantso izy ka nanao hoe, moa mifaninona akory zahay sy ianao, ry zanak'Andriamanitra ao? Tonga ety va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana? Io dia ny devoly dia manambara fa io ilay zanak'Andriamanitra. Io ilay Andriamanitra mpamorona izay hamotika ny Satana rehefa ho avy ny fotoan'andro. Fantatry Satana tsara izany ka dia nindraminy ny vavan'ilay demoniaka. Indray andro ihany koa rehefa nanontany ny mpianatra Jesosy hoe, iza moa no fiheveranareo ahy? Ianareo moa manao ahy ho iza? Dia hoy Petera ao amin'ny Matio 5:5 hoe, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Petera ihany koa zany dia nanao fanambarana teto. Jona 1:1 dia milaza toy izao ao amin'ny asa sorany. Jona 1:1. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Io teny io dia tsy iza fa ilay Jesosy Kristy. Ery amin'ny 4:20 izy dia miresaka toy izao hoe, ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Iza moa io? Jesosy Kristy io. Ny apôstôly Jaona ihany koa zany dia nanambara an'izay. Ary any amin'ny Jaona 1:5-20 izy dia mbola mafisiny fa Jesosy ilay Andriamanitra tena izy. Ny apôstôly Tomasy ao amin'ny Jaona 2:20 dia niresaka toy izao i Tomasy rehefa nahita an Jesosy. Tompoko sy Andriamanitra. Tena Andriamanitra Jesosy. Ny manarak'izay dia ny apôstôly Paoly mihitsy dia nanao fanambarana toy izao ao amin'ny Romanina 7:5. Romanina 7:5. Ary koa ny razana sady avy araka ny nofo Kristy izay ambonin'ny rehetra, Andriamanitra isaorana mandrakizay. Paoly apôstôly aza moa niresaka ao amin'ny Kolosianina 2:2 fa ao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy nitoeran'ny fahafenoan'ny fomba an'Andriamanitra rehetra. Tsy misy zavaboary manana an'izany filazalazana izany, afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ny amaranantsika azy amin'ireo fanambarana ireo dia ny voalazan'ny anjely Gabriel. Tao amin'ny Lioka 1:5-13. Lioka 1:5-13 dia milaza toy izao izy hoe, ary ilay anjely namalaka nanao taminy hoe, ny fanahy masina no tonga ao aminao, ary isy hery ny avo indrindra hanaliko anao, ko ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Raha ireo fanambarana ireo zany no jerentsika, dia ten'Andriamanitra tanteraka izany Jesosy Kristy izany. Aminao kosa, ahoana no mba handraisanao an'izany Jesosy Kristy izany? Tena raisinao hoe zavaboary ve izy? Noforonina ve izy? Sa io toetranao io manambara fa tsy misy dikan'izany Jesosy Kristy izany? Io fiteninao io, io fijerinao io, io alehan'ny tongotrao io, tsisy rarahinao an'izany hoe Jesosy Kristy aneka zanak'Andriamanitra, ary tsy vitany hoe zanak'Andriamanitra fa tena hoe Andriamanitra zato isan-jato. Ny fampianarana rehetra manko amin'izao fotoana izao, ny toa-kevitra rehetra dia manambany an'io Jesosy io avokoa. Kanefa araka ny nambaran'Andriamanitra ray, nambaran'i Jesosy Kristy mihitsy, ny nambaran'ny mpaminany Isaia, ny nambaran'ny demonia, i apôstôly Petera, ny apôstôly Jaona, ny apôstôly Tomasy ilay kely finoana, le tsy nahita raha tsy avy nandevona, ny apôstôly Paoly ary ny anjely Gabriel dia milaza fa tena Andriamanitra Jesosy.
ten'Andriamanitra re Jesosy io. Ten'Andriamanitra io, ary io no Jesosy zay toriana aminao. Io ihany no Jesosy zay manana fahefana afaka monjy anao, ampiditra anao any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Mety izy ianao iaina arak'izany fanambarana izany. Mety izy ianao iaina arak'izany fampianarana izany. Mbola toizantsika amin'ny manaraka ireo manambara fa ten'Andriamanitra Jesosy Kristy. Fa amin'ny tian'io ty dia ho faranantsika aloha ny androany. Ka hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra anao fa nomeno anay ny fahalalana hitondra anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Iainanay le tena famarinana ary andovanay le fanana mandrakizay. Ika ny fifonanay satria nanao tsintsinina ny Jesosy Kristy ary amin'ny mampanavitra sy mpamonjy anazy dia tena nataonay tsintsinina izy. Kanefa kosa izy irery ihany ny afaka monjy anay. Noho izany miteza anao hamafan'ny tsy fombiazanay rehetra. Io ty namako ty ary nomeo azy ny fanapahan-kevitra tsara indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany. Amen. Dia mametraka amin'ny mandram-piona, mandram-pitafa aminao ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrenjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?